Lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara. Fiadanane fifohazam-panahy larana fa 520 fijorona vavolombelona zay ataon'ny Geneviève Rasoir Vololona zay mpitarika ny fikambanana Fgnmfi no hoenotsika tamin'ny dian'ny tany Californie dia ny filohandry zareo no nahita nanofy ny fifohazam-panahy lehibe zay tranga eto amin'ny firenetsika. Nanofy zany I Charlotte vadany John Carrette dia nofy noly dia nisy rano be mihitsy dia nisy lohan'olona be dia be zany nipoitra teo ohatrany hoe hatreo amin'ny tendany zany dia le lohan'olona hita daholo hoe olona mitsikitsiky, olona mihirahira, olona falifaly be ohatrany hoe miorakoraka fifaliana dia ny teny tena voaray tena mafy be tao hoe Madagasikara, Madagasikara, Madagasikara. Raha ny fahazoko moa fa le izy teny anglisy moa nampitaina dia tena hoe izay anarana izay anarana Madagasikara izay no nanaitra amin'ny vatany satria lasa niteneniny koa izy tao anatin'le nofy zany. Rehefa taitra izy dia resy lahatra izy zany tamin'ny fampitana ara-panahy ny dikan'le nofy fa hoe izy fifohazam-panahy lehibe aty Madagasikara. Dia laza izy hoe falibe zay tafiaraka aminao eto Geneviève dia mivavaka manokana moa izy zany ho ay dia hoe isy kasika Andriamanitra manokana ozy izy ary ianao zao dia anisany mampiasain'Andriamanitra mba apita zany faminaniana izany mba ho tonga ho amin'ny firenena malagasy. Mitohy hatrany ny famantarana daotsika ino hoe fiadanane. Fanjanary pansaka mandray ny rovana, fanjanary mbahaka ny tany hoana, avia ampifaly ny malahelo-fo, afahony mitsaly sy azony mantso. Jesús yo, lasanao I Madagasikara, oh Jesús yo, hoazinao ny tanindrazanay, oh Jesús yo, lasanao I Madagasikara.